Rehefa kosa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena notokana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy lasa teo ny dojo Knapsa dojo izay ahitana ny taranjaka karaté sy judo tanjon'ny mutuelle du personnel de la Knaps ny andekoko ary amoaka sy amolavola olona ho lasa lavitra amin'ireo taranjam-panatanjahantena roa ireo. Ny sabotsy maraina teo dia nisokafana sy nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny dojo ho an'ny taranja judo izay natokana ho an'ny mpiasan'ny Knapsa sy ny vady aman-janany. Taranja maro toy ny karaté, baolina kitra, atletisme, tsipy kanety be no efa nisy teo anivon'ny mutuelle du personnel de la Knaps na ny fikambanan'ny mpiasan'ny Knapsa nanomboka ny taona 2012. Ny mutuelle du personnel ny Knaps dia natao hamolavola ny mpiasa sy ny ankohonany mba azahoana mifameno satria mifameno tokoa amin'ny Knapsa satria araka ny voalaza teo anatin'ny vatana salama sy ny saina matsilo no afaka azahoam-bokatra dia mifanindandalana amin'izay. Fantatra fa isaky ny larobia hariva sy sabotsy no isian'ny fanazarantena ao amin'ity dojo ity ary misokatra ho an'ny sokajy taona rehetra. Ny judo zany dia mifototra amin'ny foto-kevitra anankiroa lehibe. Jitakyo io jitakyo teny japonais io fa midika hoe ny fiaraha-miasa no ahafahana mahatateraka zavatra tsara noho ny hoe mandeha irery. Faharoa dia hoe serekuzenio dia fampiasana arak'izay tratra ny herim-batana sy ny herin-tsaina rehefa hanatateraka zavatra anankiray mba azahoana vokatra tsara indrindra. Samy hanao fanazarantena sy fampizaratra kefa ao amin'ity dojo ity ny taranja judo sy ny karaté. Ny karaté izay efa nisy hatramin'ny taona 2012. Nisy ary ny fizarana mari-pakasitrahana sy fampisehoana nataon'ny mpikatroka karaté eo anivon'ny Knapsa tamin'ny fotoana io. Ny amin'ny karaté dia isan'ny ao anatin'ny taranjam-panatanjahantena arts martiaux le izy. Izany hoe indrindrindrindra ho anao adoreo eto moa zany dia hoe ny fanahy no mahaolona mitaiza ny tsirairay mba olombanina tanteraka zany dia mampianatra ny fiainana tanteraka. Mifanitsy avy hatrany amin'ny tarigetran'ny Knapsa moa ilay hoe respect, résultat, discipline. Ny zavatra tanjona kendrena amin'ny karaté dia izay le fiainana ray manontolo izay no taizana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ary ampiarana eo amin'ny fiainana indrindra moa zany mba hitam-bokatra eo amin'ny asa izay atao.